MG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Maro ny fanehoan-kevitra ny seho taorian'ny faresehan'ny Barea farany teo ka nahatonga ny Kotsororo ametra-pialana. Mbola maro ambonin'izay nefa ny olana sedraina raha nikitra malagasy amin'ny ankapobeny no resahana. Ny Kanja Barea za moa iray taona mahery izay tsy mbola nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF. Lasa fomba mampanao ny fidolana amin'izao fotoana ny mandany ny teti-bola-panjakana na ny loi des finances ao anatin'ny amehana ka tsy manana fotoana andiniana izany tsara ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza. Tsy afaka manitsy io teti-bola io solombavambahoaka ivelany any tokony mpitondra fa terena olaniana trany na misy tsy mifanaraka araka ny tokony ho izy amin'ny famalenany etaetam-bahoaka izany. Ny antony nandritra ny volana maro ny fifamoivoizana an-dalamby mampitohy an'ny fianaratsoa manakara noho ny olana maro samihafa sedrain'ity orinasa mpanjakana ity. Fianaratsoa hatreo manapatrana ihany sisa no farany izotra izay indrasan'ny izy io farany. Renim-pianakaviana iray no tratehaky ny polisy-pirenena tao Antsirabe mikasika ny resaka raharaha fankanan-keriny. Izy tenany ihany no nilaza fa nisy nakan-keriny ka nandefa hafatra tamin'ny namany akaiky nitakiny ny lela vola 4 tapitrisa ariary. Nananan'olona vola ity renim-pianakaviana ity ka nitady hevitra tamin'izao asa fisolokiana izao. Any ivelany tombana nahiditra tanety anio alina naram-pitso alahady ao Filipina ilay ity Fond Maigny izay mitondra rivotra 700 kilometatra isan'ora. Olona mahery ny 5 alina sy 2 hetsy araka izany no voatery tsy maintsy navindra toerana ny ala ny toeram-ponenany ao Bicol faritra iray ao Filipina isan'ny tandindondoza. Isy roa na ny loza mety ho ateraky ity typhon ity raha ny baiko ny manam-pahefana any an-toerana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Madolitra ny araba toboko lasety avy amin'ity aliny sabotsy fa 9 ny volana novambra taona 2020 soranivo ity fotoana ny vaovao eto amin'ny fety alavitra kolo conseil comparadiano toboko lasety toboko vavy anaraka izany hatry amin'ny fariny amin'izao fiarantsika amin'izao ariva isao ny matonda tsoratra avy hatrany maro ny fanehoan-kevitra niseho taorian'ny faresehan'ny Barea ny Madagasikara farany teo ka nahatonga ny Kotsororo ametra-pialana. Mbola maro ambonin'izay nefa ny olana sedrainy raha nikitra malagasy amin'ny ankapobeny no resahana. Ny Kanja moa iray taona mahery izay mbola tsy nahazo le fankatoavana akory avy amin'ny CAF na ny Confédération malagasy ny Confédération africaine ny baolina kitra. Gaitona Ndetsilavo. Ny taona 2014 no niakatra ampahefadalan'ny CAN tany Egypte ny Barea ary taorian'izay dia tsy tafiakatra CAN intsony. Ireny efa ny raha nahita ireny ny vokatra nandritry ny fiaonany tamin'ny Tunisie farany teo. Efa fantatry ny be sy ny maro ihany koa ny fametra-pialan'ny Kotsororo. Ankoatr'ireo efa fantatry ny petit baolina kitra na eto Madagasikara na manerana izao tontolo izao ireo zavatra mila amboarina sy tsy maintsy harenina momba ny baolina kitra amin'ny ankapobeny sy ny Barea manokana izay fantatra mazava fa tsy andraikitry ny mpanazatra irery. Mila jerena hoe inona ny tena fototry ny olana, inona avy no paikady sy vahaolana, ahoana ny fomba fiasa mety ahazona fahombiazana ka hahatonga ny kitra malagasy yakatra ambony kokoa noho ny tamin'ny taona 2014 iny. Raha ny hita aloha misedra olana goavana ny kitra malagasy raha tsy ilaza fa tsy ny fananana kianja afaka mandray lalao iraisam-pirenena, ny fikarakarana sy ny fandraisana an-tanana ireo mpanazatra sy ny mpiara-miasa aminy, ny fampifondronana ireo ekipa mialohan'ny hatrehana ny lalao goavana sy ny sisa. Mandeha ny feo ankehitriny fa iray taona izay tsy nandray karama ny coach sy ireo mpiara-miasa aminy izay mitotaly 120. Na eo aza ny fitiavana baolina kitra ananan'ireo olona ireo mila mandray ny vokatry ny asasarany ihany koa izy ireo. Mila motivation araka ny fomba fiteny. Ary ekipa pirenena hitondra sy ampiakatra ny voninahim-pirenena no resaka eto fa tsy ekipa hafa. Olana goavana izany ary inona fa tranga tsy mbola nisy tamin'ireo firenena hafa ankoatra ny Madagasikara mba tsy ilazana fa tranga mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona. Momba ilay Kanja Barea kosa
Mampametra-panontaniana ny fomba fiasa sy ny fahavononana mpitondra anatratra ireo fenitra ny takiany kafo. Tsy efa vita tokoa ve io kianja io raha tena nanam-piniavana ny mpitondra fanjakana? Efa ho iray taona sy tapany izay tsy nahazo fankatoavana ny kianja Barea ary dia tazan'ny potsiny tahaka ny tany nahalavona. Raha tsy hivina tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny kafo andray ny lalao mandritry ny andro fahatelo sy fahaefatra ho an'ny fiadinany amboara iran'ny tany amin'ny baolina kitra na ny Coupe du Monde 2026 ny kianjan'ny Barea araka ny taratasy nalefa ny taleny fifaninanany eo anivon'ny kafo tamin'ny sekretera jeneralin'ny FMF ny 12 ny volana May 2024 lasa teo. Efa nametraka ireo teboka tsy maintsy atsaraina momba ny kianja ihany koa ny delegasion'ny kafo taorin'ny fandalovany teto Madagasikara ny fiandohan'ny volana May 2024. Teboka fanatsarana izay tsy nisy fivoarana tamin'ny fanamboarana natao raha ny voalazan'ny kafo hatrany. Isan'izany ny bozaka filalaovana izay tsy nanaraka ny fenitra navoaka ny kafo. Notakiana izy ireo ihany koa ny fanatsarana na vestiaire na ny toerana fisoloana akanjo izay teraka tokony atao lehibe kokoa. Notakiana ihany koa ny lafin'ny fiarovana ary ny lalana mivoaka sy miditra ho an'ny mpijery. Ankoatr'izay, voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra notakiany kafo ny toerana ho an'ny olona manan-kaja na ny VIP sy ny toerana ho an'ny mpanao gazety araka ny taratasy nomeny ny volana May 2024 lasa teo. Aiza ho aiza ny momba ireo fanatsarana ireo amin'izao fotoana. Nisy ve ny finiavana iroso amin'ny fanatsarana ka mitana ny tsakany sy andavany ireo fepetra notakiany kafo ireo sa tsy maintsy miandry aloha ny kianja fa tsy zava-dehibe no ilay autoroute sy teleferika izany. Fantatra ihany koa fa raha ny mpilalao ny Barea no resahana dia 3 andro monja mialohan'ny atrehana ny lalao iray vao hirosona ny fampifondrona anazy ireo. Tsy tahaka izany nefa ny mpilalao an'ireo ekipam-pirenena hafa mifanandrina aminy izay efa zatra ny aran'ny lalao tao anatin'ny fotoana maharitra. Manan-talenta nefa ny ekipam-pirenena malagasy ary manana ny fahaiza-manao sy izay rehetra takiana amin'izany saingy tsy afa-manoatra. Fomba ahoana araka izany no ahafahan'ny ekipam-pirenena hibata fandresena manoloana ireo olana voatanisa rehetra ireo tsy manana kianja izay nandaniana $80,000 tsy afaka ilalao amin'ny taniny. Tsy eo ilay mpilalao faharoa ambin'ny folo araka ny fomba fiteny. Fanampiny tsy zarizary ny fandraisana tanana na ho an'ny mpilalao na ho an'ny mpanazatra. Tsy ampy ihany koa ny fotoana ivondronana sy ny sisa. Zava-misy ireo ary ny mpity baolina kitra dia samy manana ny heviny sy ny fomba fijery ny manoloan'izany. Ny hitambarana dia ny hoe misedra olana goavana ny kitra malagasy ka mila arenina ahafahana miroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Samy tokony handray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay manoloan'izany manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana, ny FMF, ny fédération sy ny maro hafa. Fa tontolo politika indray kosa lasa fomba mpanao ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny mandany ny teti-bolam-panjakana na ny loi de finance ao anatin'ny ambiana ka tsy manana fotoana andinena tsara izany ireo somavom-bahoaka indrindra fa ny olivy ny fanoherana eny Tsimbazaza. Tsy afaka manitsy firy io teti-bolam-panjakana io araka izany ireo somavom-bahoaka raha ny fantatra. Ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana no antom-pitsiny ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa eo anivon'ny anteny miram-pirenena izay mandeha amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, voandro maromaro no tonga teny anivon'ny anteny miram-pirenena io volavolan-dalàna io ary efa niroso tao anatin'ny asambomera ihany koa. Fa ho an'ireo solavam-bahoaka izay tsy afaka miatrika izany asambomera izany, tsy ampy amakiana tsara ny votoatiny ny fotoana omeny ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola azy ireo andinihana izany volavolan-dalàna io ary lasa fomba fanao mahazatra ny mpitondra raha teo hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izao ny fandaniana azy io ao anatin'ny ambeany. Satria izay nangataka hoe ohatra alefaso melobe le boky be amin'ny alefi iny mba ahafahana mandinika tsara amin'ny tsipriany satria raha ny filazany ireo député teo aloha teo dia tsy nisy fotoana nahafahana nandinika kory ny teti-bola iny teo aloha fa dia fotoana fohy kely dia tonga dia alefa ny adoption fa amin'izao zany nangataka izay hoe alefaso alobe mba ahafahana mandinika tsara mba ahafahana mijery hoe inona ny any amin'ny distrikany misy anay mba zavatra natao ao anatin'ny ny LFI dia ahafahana koa hoe malitsy. Zay zany mangataka mihitsy hoe mba tsy hoe mangataka moa zany fa mi-exiger hoe tokony ho azona iahitsy ilay izy rehefa tsy mety fa tsy hoe efa io dia tsy maintsy lanio. Mandalo fahasahiranana ara-bola matetika ihany koa ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Ny député ny tombo lasa 163 ny député amin'izao raha 10 mahery kely teo fotsiny raha raiky amin'ny 10 izy teo aloha
dia nitombo ny budget ampiasain'ny anteny meram-pirenena nefa tsy mitombo. Dia faharoa manaraka an'izay koa hatramin'izay dia budget autonome zany anteny meram-pirenena zany satria androm-panjakana zany dia normal be raha hoe budget autonome enveloppe no alefa dia ao daholo ny tsinjarany rehetrarehetra zao anefany tsy izay no zava-misy fa alefa ny any amin'ny IMF avany reto avy lista dia zay no tokony lasa mpanatanteraka fotsiny iray zany le ao amin'ny anteny meram-pirenena zay zavatra mifandiso amin'ny tokony ho izy satria ny anteny meram-pirenena no manara-maso ny asany exécutif dia lasa le exécutif indray no mandidy manapaka hoe zao ny raisinareo. Ho hita ao anatin'ity volavolan-dalàna ny feno teti-bolam-panjakana ity tokoa ve ny fanomezan-danja amin'ny antsipiriany ireo teboka telo lehibe izay ifantohany ivinany fitondram-panjakana. Isan'ireny ny sehatry ny fambolena, ny tanjony fahavitantena ara-tsakafo sy hamarinany Madagasikara ho sombotry ny ranomasimbe Indiana, ny famahana ny olany angovo sy ny rano izay mampitarana ny malagasy manderana ny nosy amin'izao fotoana izao, ary ny fanarenana ireo fotodrafitrasa lehibe efa potika ka isan'ireny ny lalam-pirenena manderana ny nosy. Ny alatsinainy izao raha ny fantatra no atolotra ny Tsimbazaza ity volavolan-dalàna feno teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity. Tsy manana ny atao hoe vinam-pampandrosoana mazava entina ny tondrana firenena ny mpitondra fanjakana tary ny mpitondra Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpanao politika ao anatin'ny vovonana antso androany. Mitazam-potsiny ihany koa eo anatrehany gaboraraka amin'ny fampiasana ny volam-panjakana ireo parlemanta izay tokony anara-maso izany fahefana mpanatanteraka izany. Miankina amin'ny vinam-pampandrosoana ny fametrahana paikady amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ara-toe-karena, sosialy sy politika ny fampivarana ny firenena iray. Ny fototra bebe kokoa amin'ny fandaran'asa stratezika izay mitady ny fomba hanatsarana ny fipetra sy ny rafitra fototra amin'ny firenena toy ny fanabeazana, fahasalamana, fambolena, indostria, fotodrafitrasa ary ny tontolo iainana. Raha ireny ho zava-dehibe tsy hananany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izany. Ireo tetikasa mahafinaritra azy no amoahany sy ampiasan'ny volam-bahoaka amina miliara maro, fa tsy fantohany kosa ireo tena laharam-pahamehany vahoaka o ireo mpanao politika. Lasa olona iray no manapa-kevitra eto amintsika saingy mitazam-potsiny ireo fahefana hampanara-maso. Fa i Madagasikara dia ataoko hoe firenena republikana, tsy olona ray no manapa-keto fa misy atana tohatra. Fantaina mipetraka dia hoe izy ity ve zany dia tapatapahana fotsiny hoe araky ny ataoko hoe marina fa situation d'urgence fa araky ny teneko hoe firenena republikana misy ny atana tohatra dia tokony anjaisana ataoko hoe hevitra sy mandray fanapa-kevitra anatin'ilay izy ary atana tohatra ireo zany fa tsy tsisy anatsy mivavaka hoe fitantanana épicerie na entreprise tsotra ka hoe tapatapahana fa firenena ny resaka ka tokony jerena kaiky zany ary zay no mampametra-pantahiny hoe aiza ny reo ataoko hoe parlemanta na solombavam-bahoaka misy eto amin'ny firenena na ny Sénat io na ny assemblée fa renike dia tompona andraikitra amin'ny fitadiavam-baolany ary anatin'izany ny ataoko hoe fijerenan'ny lalàna ary indrindrindra ny fitantanana ara-bola orthodoxie financière hoy fitenena mahazatra. Ny tsy fananany fanjakana ankehitriny vina mazava hitondrana ny firenena no mampikorosofana antsika amin'izao fotoana izao. Lasa miainga amina nofinofy sy kitaitaitra avokoa ny asa atao rehetra ary tsy mifanaraka amin'ny asa tokony atao ny famoahana ny volam-panjakana. Ny teny moa ny mpitondra fanjakana tamin'iny filoham-pirenena ny anay tsy vina fa tonga dia asa ny anay ireo efa mipetrapetraka ireo tsy nofinofy tsony diso zany. Tena sahana mihitsy midiso zany fa mitondra firenena mila vina ary zay mampikorotana ny fitantanana ny firenena eto satria le vina iny ange no mandamina zay raha atao amin'ny teny mazava zany dia hoe plan efa voarafitra daholo hoe zao ny atao dia arindranao manarakaraka an'iny ny resaka ara-bola, resaka olona manatanteraka an'ilay asa zay ny atao hoe vina fa vina ange tsy hoe tetena fotsiny hoe anao teleferika na amorona asiko ataoko hoe volamena daholo ny tranonareo na ohatr' izany fa vina programme an'asa miainga avy amin'ny économie politique fototra
dia hitanao mazava to dia manana ataoko hoe fijery manana visibilité zany le mpitondra hoe atotrato ny lalana mila vola ohatr' izao a mila ekipa ohatr' izao fa lasa ataoko hoe miala ataoko hoe manilika andraikitra mametry ny hafa mijoue victimisation raha vao zany hoe ka gafinareo maninona ny any amin'ny quartier populaire ko ny gafinareo misy koa to lazain'ny filoham-pirenena zany hoe maninona ny misy tompona andraiky mpanjakana mieky any izy misy tompona andraiky mpanjakana tsy manao ny asany migafigafy ka zay le vina tsy mipetraka fa ny vina azavaina tsara ny vina dia le tanjona atongavany programme mila olona ary manaraka zany mety manana dia ny vola zany natao hoe vina amin'ny ankapobeny miantehitra amin'ny politika sy ny paikady izay manohana ny fivoaran'ny firenena amin'ny lafiny rehetra ny vinam-pampanosoana ny firenena raha voaomana sy tanterahana tsara izany afaka mitarika any amin'ny fanatsarana ny fiainan'olom-pirenena sy ny fanatsarana ny lafiny ara-toekarena indrindra fa ny lafiny ara-tsosialy lafiny fitaterana indray kosa any Fianarantsoa any ny antony ritra ny volana maromaro ny fifamoivoizana andalamby mampitohy ny Fianarantsoa sy Manakara noho nireo olana maro samihafa sedra nyity orinasa mpanjakana ity Fianarantsoa atreo manapatrany any sisa no zotra andalamby any amin'iny faritra iny Engrakotinirina Kolo TV Fianarantsoa asa noho izay antony izay ve no antony nandefasana niakatra any Antananarivo ireo loha masinina izay nampiasain'ny teo anivon'ny FCIT izay miteraka resabe ankehitriny efa nanomboka ny janoary 2024 ity no tsy nisy zotra-ndalamby intsony nampitohy ny Fianarantsoa sy Manakara atao aorianan'ilay loza nafatesana olona teo Fenomby sy Sasinaka iny fa atreo manapatrana ihany no farany nanomboka teo koa no zara raha ny asa ireo loha masinina vaovao izay nomena ampiasain'ny FCIT nanomboka nahalana ny fisian'ny zotra-ndalamby izay tonga teto Madagasikara io tamin'ny 2021 rehefa mandeha izy ireo hitanareo tsara fa misy manapaka foto tsy hoe tsy hoe foton'le hoe problema le masinina zany izy fa le rahatsika efa antitra dia antitra indreo tsy hoe koa tsy ireo zavatra ampindreo tsy mety zany fa le ray mihitsy zany ny fatena fragile zany dia raha vao mafimafy le choc zany mafimafy le contrainte dia tonga dia teto izy zany efa tsy miasa tsoka napetraka tao daholin'le loza tamin'ny mois de janvier dia efa napetraka izy voalaza moa fa olana ara-teknika no antony nanajanonana ireo loha masinina roa ireo ary ny ministera PAIT FCIT no nanapa-kevitra ny fampiakarana azy io ho any Antananarivo tsy mieritreritra fanfana fotsiny zay fa raha ny société privée anankiray any teny hoe ty zavatra ty an'le tompony zany karaha ohatra izy ka teny hoe izy manapa-kevitra hoe ty misy elana na pour x raison azo mitsoany FCE tsy afaka mandany zany sady izy koa izy anankiroa dia mampetraka atao fotsiny izy tsy nampiasana tsony le izy satria zay ny antony misy ny antony ray voalohany zany hoe manapaka foana izy manapaka foana satria manapaka dia aleoloha reto ajana aleoloha reto sanatany fotoana fiakaran'ny vokatra nefa izao indrindra ny voankazo amin'iny faritra Atsinanana iny izay miantoka ny 5.7 ny arkareny ireo mponina izay mivelona manamborona iny lalamby iny ity zotra-ndalamby ity anefa no mba hany miantoka ny fampiakarana io vokatra io ankehitriny miteraka fa tiantoka ara-toekarena amin'ny faritra Vatovavy iny moa izao fiatoana izao izay lazain'ny tompona andraikitra fa vonjamaka ihany isyany anefa ny fiverenan'io zotra io tsy ho ela fa miankina amin'ny fampitany ilay loha masinina hanytokana sisa tavela anty-atoerana ny fandehanany zany raha iverena tantara nisany nanaovan'ny fanjakana oeraoerana ny fihetsiketsehana marobe ny nanomezana loha masinina afahana mampitohy andray ny Fianarantsoa sy Manakara raha tsy hevitsika izao lasa miteraka olana be izao indray ary tsy misy intsony izany zotra izany fa pejy ny fahasalamana indray kosa mbola mijanona ho aretina pazo ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ny resaka tazomoka ankoatran'ireo valinaretana teraka ny falotoan-drano izay mampahazo iny faritra Atsimonosy iny mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao raha tsy laza fa tsy ny fandraisan-dahatra ny olona ampiasa izany lay misy domoka afana mandresy izany aretina tazo izany ankoatra ny faritra ambony vohitra saika hita manerana ny nosy amin'izao fotoana ny tazomoka ary pahazo ny vahoaka malagasy maro amin'izy ireny no tara fijabona no tsy fisina ka mampanano sarotra ny fandraisana antanana eo ihany koa ireo efa tsy sitrana tany amin'ny fitsabona nentim-paharazana vao manatona tobi-pahasalamana anay be dia be le olona
dia mampanontany teny hoe marary daholo ve zany ny malagasy. Marary ny malagasy satria nahoana tsy manana fahafana mitsabo teny. Ka ny akamaroan'ireo olona ireo dia efa tonga any amin'ny ataontsika stady efa sarosarotra ilay aretina. Misy ho an'ireo mipetraka an-drenivohitra moa zany sy ny olona manana an'izay fahafana izay dia tonga ara-potoana zareo fa ny hitanay zany dia efa stady atao hoe compliqué no tonga ny akamaroan'ny olona indrindra ny avy any ambanivolo. Tsy loazan'izay tsina ny fitsaboana nentim-paharazana izay tsy hita izay maharatsy azy fa ihany koa mila fitandremana sy fahamailona amin'izay zavatra izay izay mbola tsy fantatritsika vaoaka malagasy satria misy le finoana nentim-paharazana izay mety tsy ahatsabo an'ilay aretina ka amin'ny fotoana tongavany eo aminay dia efa nandalo sy ampitsaboana maro izy ireo amin'ny nentim-paharazana dia efa stady somary efa sarosarotra mitsabo azy. Tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny faritra atsimo izay miampy olana amin'ny resaka rano ka miteraka aretina hafa mamela takaitra ho an'ny fiarahamonina. Dikan'izay zany ireo karazana aretina izay mety ho vokatry ny faharatsiany rano toy ny areti-pivalanana, ny areti-koditra, ny bilharziose ohatra sy ny sisa dia anisan'ny betsaka amin'ny faritra iny izay tena mamela takaitra ilay izy. Ny 20 oktobra lasa teo tsy ahivona no natomboka ny hetsika fizarana lay misy odi-moka teto amintsika raha toka ny taona 2024 no nahitana izany farany. Lay misy odi-moka miisa 4.7 tapitrisa no nizahana naparitaka manerana ny nosy izay fiaraha-miasa amin'ny masoivo Amerikanina. Olona miisa 777,995 hetsy no kendrena azo fiarovana vokatra izany. Ka isan'izany ireo marefo toy ny vehivavy mitondra vohoka sy ny zaza latsaky ny 10 taona. Ahafahana misoroka ny aretin'ny tazomoka eto Madagasikara raha ampiasaina amin'ny tokony ho izy ary afaka mampienatra any amin'ny 500 ny tany trangana tazomoka eto amintsika ny fampiasana lay misy odi-moka. Midika izany fa ampienany vola mivoaka isaky ny tokantrano amin'ny fitsaboana. Entanina araka izany ny tsirairay ampiasa ny lay misy odi-moka ary anantona tobi-pitsaboana avy hatrany raha tojo tsy fahasalamana. Mbola lavitrizaka tanteraka ny fampianarana sy ny fanazarana ny olona ayanavaka ny fako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampia ny fanentana sy ny fanabeazana ho ny teo anivon'ny AIDS development. Ny fahaizana manavaka ny fako izay anafiangana bebe kokoa ny fahazoana vokatra azo avy amin'ireny fako ireny. Daniela Miorso. Tsy ampy ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena anasokajy ireo fako isan-karazany tsy fangaro eto amintsika na any atokantrano zany na any amin'ireo orinasa. Antony mampanano sarotra ny famokaran'ireo angovo azo avy amin'ny fanodinana ireo fako ka mahalafo ny vidim-bokatra noho izy mandany fotoana maro hoy ny teo anivon'ny AIDS development. Ny fahaizana manavaka sy mitsinjara ireo fako izay tsy vita ny ampienany fotoana lanin'ireo mpamokatra amin'ny fanavahana ireo fako ireo fa hanamora ihany koa ny vidin'ny vokatra azo raha ny fanazavana. Avaka ny fakotsika sika no zany hoe atokana ny déchet organique atokana ny plastika sy ny vy maro isan-karazany reny dia ao anatin'ilay izy zany dia efa manena le fotoana amokarana ao anatin'ilay izy zany izay zavatra izay mbola tsy misy mihitsy aloha eto amintsika zany atreto ny fanaovana an'izay na fanentanana ary itsika zao miara mahita eny an-dalana eny fa dia mitambatra ao daholo ny fako karazany maro isan-karazany nefa ny tena any amin'ny firenena mandroso zao dia efa miavaka mihitsy hoe ty poubelle ho an'izao ty poubelle ho an'izao dia raha mora ny zavatra eny zany efa manena le fotoana aloha lany amokarana anazy ary manena ihany koa ny ataontsika hoe dépense na koa engendren'le famokarana zany hoe misy impact ngeza be rehefa miainga any amin'le tri le izy dia vita ino moa zany efa voavaka le fako dia mba tsy manampy asa fanampiny ho an'le mpamokatra zany le izy. Tombony azo avy amin'ny fahaizana manavaka ny fako sy ny fisian'ny politika mazava mikasika izany ny fianany ny vidiny angovo azo avy amin'ny fako ahodina. Eo ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna sy ny tontolo iainana. 97% malagasy dia mbola mampiasa charbon sikitay dia noho izany zany raha miditra ty secteur hoe fanodinana ny fako izay very eraky ny tapitanety io fotsiny ho lasa angova dia efa manena le charbon antsika any an-trano na ampiasaintsika any an-trano ny charbon sy ny kitay satria raha eritrereto fotsiny hoe ao anatin'ny tokantrano ankiray mandany eo amin'ny 1 kilao hatramin'ny 3 kilao isan'andro
ana charbon zany hoe mahandro maraina taondra riva dia raha ohatra hoe miena fotsiny ataoko hoe 2 kilao dia ny impact an'izay hoe firy ny isan'ny tokantrano mandany manena 2 kilao isan'andro efa hita an'izay aty amin'le ala tsy tapaka zay zany tena tanjotsika anatin'le izy na dia ataoko hoe kely ary ny idiran'le valorisation énergétique na eo anivon'ny tokantrano indrindraindrindra eo anatrehan'ireo mpampiasa vaventy toy ny hoe orinasa maventy zany dia efa tena isy impact angezabe le izy fa ny défi atsika zany hoe ny tena ezaka mila atao anatin'le izy dia ny ampivelarana an'io sehatra io ny ahafantarany grand public zany hoe tsika rehetrarehetra anazy io satria raha nytaninao ny gasy tsy misy mahafantatra an'izany akory ny akamarony indrindraindrindra raha tsy resaka fatsiniana eto Antananarivo zao be dia be tsy mahafantatra an'izany akory hoe misy anezany zavatra zany omaly nisy ny fampionana sy ny fampifondronana ireo mpisehatra voakasika mivantana na tsy amin'ireo sehatra sy safanodinana fako ho lasa angovo izay ijerenina ireo tepoka mila renina ahafana mampandroso ity sehatra sy safanodinana fako ity ho lasa angovo eto Madagasikara. Ho an'ny majanga vetivetytsika amin'ity vaovao manaraka ity fa amin'ny fiandohan'ny volana desambra ho avy izao nanomboka ny fiofanana ho an'ireo tanora manana ny mari-pahaizana BEPC no miakatra afaka misirika ny tolotra anivon'ny centre de formation professionnelle LMMI Académie ao Mahajanga ao. Anja Robert. Atsika eto Mahajanga indrindra ireo tanora manana BEPC 12 taona miakatra zava-baovao antsika ny centre de formation professionnelle LMMI Académie na ny langue management marketing informatique académie zay ianaranao ny formation en assistanat de gestion ahafahanao mahafehy ny fitantanana orinasa formation en interprétariat ahafahanao mahafehy ny fandika-teny vahiny eo ihany koa ny formation en langue étrangère ahafahanao mahafehy ny teny vahiny toy ny français anglais allemand italien espagnol ary ny mandarin. Dikeny LMMI de langue management marketing informatique académie izy zany dia natao ampianatra tanora izay manana BEPC ary ho avoaka zany zareo tanora reo mba hisehatra amin'ny sehatry ny asa. Ny mampiavaka anay aloha zany dia ny opana bebe kokoa zany zay amoaka an'ireo mpianatra ho tena hoe matianina zay zany ny tepoka voalohany ary zay mihitsy no tianay avoaka zany amin'izay hoe olona matianina manana ny traikefa hoentiny misehatra amin'izay hoe tontolo ny asa izay omena fianarana mikirakira ny resaka informatika maimaimpoana ho an'ny ankizy dia ho ihany koa zany ny connexion internet ny ankizy hianatra ato aminay zany dia moramora ho azy ireo ny seran'izany hoe tontolon'ny tranokala sy ny resaka internet zany efa misokatra ary ny fisoratana anarana koa vonjovonjo eo fa voafetra ny toerana raha hanao inscription aty aminay dia araka ny teneniko teo zany ankizy niveau 3e zany hoe tokony hanana an'izay BEPC zay zareo idirana amin'le module anankiroa fianarana zany ny interprétariat sy ny assistanat de gestion tsy concours zany no everinay ampidirana ny mpianatra atoraikitra zany fa sélection de dossier zany no hoentinay misafidy amin'ireo ankizy ireo natao mirary dia mirary ny saram-pianarana ary mpampianatra efa matianina avokoa no izara ny traikefa no an'ireo mpianatra ny fianarana manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma eto zay dia manasanareo na dia hoe jery fotsiny ary eny fotsiny ary inona moa zany LMMI zany zay dia eto amin'ny ampitany caribloge dia amin'ny la corniche misy anay miantso anareo ihany koa zay mijery sy hianatra ty aminay satria izay dia amin'ny tokanareo fa ho lasa matianina tokoa nareo amin'izao sehatry ny tontolo ny asa zay satria betsaka loatra zay ny everinay betsaka loatra ireo ankizy tanora zay ataoko hoe misalasala tsy tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ao anatin'io masotsivana anankiray eo manomboka eo amin'ny BEPC makany zay zany no natonga anay naresy lahatra anay mba hanome tosika azy ireo hiditra amin'izany sehatry ny asa zany raha mahalinanao ary io tokana ny adresy LMMI Académie eny amin'ny la corniche eopitany Caribou Lodge na antsoiny 03702 810 22 na ny 038 21 810 22 zay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalamba vao tompoko lasy tompoko vavy isento vetivety loha sika nytodety dokovaritra reto dia refa viondray ary tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara
miverina ny hatsarany ary vao mainka mibikery. Elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy. Kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be. Mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia, carreau. Pauline vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, Pauline nampiasaina. Ho famaranana ny fahadimy taonany reko fampisehoana hafa mihitsy ny alahady 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro. Ny tapakila manomboka amin'ny 7,000 ariary azonao jifaina ao amin'ny ketrika.com sy any amin'ny Foresto rehetra. Reko seho hafa mihitsy ny 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro. Infoline 034 05 014 58. Sponsor officiel Telma, Alliance. Sponsor Gold, Fresh. Partenaire média RDJ. Un événement Studio 58. Ny tapany faharotany ivony fampalalamba vao tompoko lasa tompoko avy amin'izao alina izao a dia mbola anenganana ohatrany naraka izany hatramin'ny farany. Vehivavy misa zato ao amin'ny boriboritany fahatrelo eto Antananarivo renivohitra no novatsiana fitaovana ahafahana miompy trondro an-tanety. Etsika niarana tamin'ny fikambanana fanomezan-tsoa sy ny masovoany kandada tanjona amin'izany ny fampivakana ny farim-piainana ny vehivavy. Taorian'ny fampiofanana nomena novatsiana fitaovana ahafahana miroso amin'ny fiompiana trondro an-tanety avy hatrany ireo vehivavy misy zato 20 hatramin'ny 5 taona eto anivo ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Rehefa nozaraina ny fitaovana dia tsy maintsy misy koa nefa ny zanatrondro satria araka ny hitantsika dia hoe vehivavy marefo ilay misitraka ny tetika azy ka noho izany indrindra dia tsy mianana ny enti-manana izy ireo fa ny fitaovana rehetra mihitsy zany dia natolotra azy ireo ary efa eny amin'ny tokantrano moa izany dia ny safidianana azy ireo moa dia nojerena ifotony mihitsy hoe araka ny fomba fitentsika hoe très vulnérable na tena sahirana ara-pivelomana. Maro ireo vehivavy naniry sitraka ny tetikasa indrindra amin'izao fahasahiranana iainantsika izao saingy voafetra ny isa zaka ny tetikasa raha ny fanazavana. Tsapa tokoa hoe tena vonona ny vehivavy iotra amin'izao fiainana misy azy izao ary taorian'ny fiofanana izay namenany ireo miisa zato ireo ary dia efa maro be ny nanantona anay kanefa moa voafetra izay isa izay dia hatreo ihany aloha izany no azony tanterahana fa kosa maniry dia maniry izay mba tsy miafisila irery no anatanteraka toy izany fa maro be ihany koa ireo mpamatsy vola hafa ny avelany any dia tsy nosijery ny vahoaka malagasy. Tafiditra anatin'ny politika napetraky ny gouvernemanta kanadiana ny fampiroboroboana ny vehivavy ka antony naharesy lahatra azy ireo anoana sy amatsy ity tetikasa ity. Voalohany indrindra aloha araka ny mety efa fantatsika ny politika étrangère ny gouvernement canadien dia azo lazaina hoe politika féministe ihany zany hoe anisan'ny lahara-pahamehana ao anatin'ny sehatra rehetra izay atao zany izay firesaka fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy sy ny zon'ny ankizivavy izay dia hita hoe tena anisan'ny bahana atao anatin'ilay tetikasa izay narosony zareo izay ny fampiroboroboana ny zo zany miaraka amin'ny fampiroboroboana raha économique satria raha ohatra ka tsy mahaly eo tena raha économique ny vehivavy dia mbola tafiditra ao anatin'ilay sakatsakana maro samihafa ihany koa ary mifanaraka dia mifanaraka ireo ka rehefa nijerena zany ireo marotondro rehetra atao anatin'ny volavolana projet izay nalefan'ny volavolana tetikasa izay nalefandry zareo dia hita hoe tena mifameno le activité samihafa ao anatin'ilay tetikasa ary tena mifandray tokoa amin'ilay tanjona izay
tiana tratrarina. Tsy mijanona eo amin'ny fampiofanana sy ny famokarana trondro. Hotoanana ihany koa ireo vehivavy misy zato ireo amin'ny fitadiavana lalam-barotra rehefa miakatra ny vokatra. Ampiana ihany koa izy ireo amin'ny fitantanana sy ny fampiroboroboana ny asa ataony ka hitondra vokatsoa ho an'ny tokantrano sy ny fiarahamonina misy azy ireo tsirairay avy. Iverantsika vetivety ny tontolon'ny fahasalamana any Mahajanga. Ilaina trano ny fitiliana ny tany siramamy ao anatin'ny vantana ahafahana mamantatra ny toe-tena na ny diabeta na tsy ny olona iray sy ahafahana manara-maso ihany koa ny fahasalamana. Isaky ny vanim-potoana ny andro ny mandeha an-tany ho an'ny diabeta toy izao dia misy hatrany ny hetsika fizaham-pahasalamana memem-pona ataony Amadia any Antoerana. Amin'ny alalan'ny fizaham-pahasalamana sy fitiliana ny tany siramamy amin'ny vatana ihany no ahafantarana na diabetika ny olona iray na tsy. Raha ny zava-misy eto Mahajanga dia fantatra fa mbola betsaka ny olona tsy mahafantatra io toe-batana io ka rehefa misy ny fitiliana mamaim-poana toy izao dia maro ireo voatily sy voamarina fa diabetika, maro ihany koa ireo olona tonga manara-maso ny fahasalamany. Tapa-kevitra satria fahasalamana voalokarena dia zavatra koa bojo zay zany amin'ny fahasairana dia manaratra ohatran'izao hoe tonga mijery ny analizy ny diabeta na dia mbola tsy malala ara fa ilaina ny malala an'izany mba tsy hoe efa grave le izy zay no vao tsapy tena fa efa numéro fa numéro 200 nefa za tamin'ny fitsy fefa ny tonga teto dikan'izany lina daholo ny olona samy mikarakara ny fahasalamana tokony tsy varim-barina tsony atsika satria na dia ny tension raha fa miakatra be mihitsy ny amin'ny hafanana manentana zary raha vavy ry anada rehetra tsy tokony varim-barina fa mijery matetika ny toe-pahasalamana fitaizana vatana koa ilaina fa tsy matoritory ao an-trano fa ilaina ny metsiketsika manao sport maka rivo-dranomasina aty amintsika zavatra bojo zany rivo-dranomasina izany dia hoy zaho raha vao misy fitiliana ohatran'izao dia tokony ho tonga maro dia za zany tena mangavy ny fanjakana fohy be mihitsy hoe mba ataovy isaky ny telo volana zao zavatra zao mba ho anay izay tsy manam-bola fa mba gratuit izy amin'izay. Tsy aretina ny diabeta fa toe-teny ary ilaina araka izany ny fahaizana mandanjalanja ny sakafo sy ny torohevitra izay omeny mpitsabo. Ezaka foana moa zany ny Amadia mba hanao an'izao tolotra maimaimpona izao satria ny antony dia maro ireo olona tsy mahafantatra hoe diabetika izy nefa izy tsy manao an'ilay test dia mihain'izay tolotra zay mba ahafantarany zareo hoe diabetika izy dia mora andraisana tanana azy vao manomboka dia mba aplamma ny fiainany aplamma ny diabeta nety tsy tongany amin'ilay complication izay manahirana be raha ohatra ka tongany amin'ilay complication. Io moa zany ilay sakafo ara-pahasalamana ina ilay sakafo ara-pahasalamana io zany dia tsy mila mihinana zavatra mamimamy be io zany zay zany rehefa aloha Irlande ny zavatra matavy ny zavatra misy sira be zany reny izahana tsy hoanina fa aloha mihinana les fruits et légumes moa izy ny fiteny zay reny zany natao betsaka le crudité reny mazoto tsara mihinana an'ireny ny voankazo tsy dia mamy loatra dia misotro rano tsara mampiasa vatana tsy adino ajanona ny sigara sy ny alcool. Na iza dia mety ho diabetika izy any aoriana any ka izay no antony anamafisany Amadia na ny andiany malagasy miady amin'ny diabeta amin'ny fanentanana ny fitiliana ny diabeta maimaim-poana eto Mahajanga ho an'ny teto Mahajanga manokana dia tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta izay ankalazaina isaky ny 17 ny volana Novambra ka tamin'ity andro ny 15 ny volana Novambra ity nanamariana tamin'ny alalan'ity fizaham-pahasalamana maimaim-poana ity izany. Tranga mpiarahamonina indray kosa renim-pianakaviana iray manodidina ny 17 taona no tratehiky ny polisy-pirenena tao Antsirabe mikasika ny resaka raharaha fakano ankeriny. Somary natsikaiky ity raharaha ity satria dia izy tena ihany no nilaza fa nisy nakankeriny ary dia tamin'ny alalan'ny finday no finday izay fampiasany no nandefasany avatra tamin'ny namana akaiky ary nitakiny lela vola efatra tapitrisa ariary. Andro nirandriamiandrosoa Kolo TV Antsirabe. Ny atalata fa 5 volana Novambra 2024 sy 20 lasa teo no nisy lehilahy iray nametraka fitoriana teo anivon'ny bureau polis-pirenena teto Antsirabe ary nilaza fa nahavoaray afatra tamin'ny alalan'ny findainy fa misy rem-pianakaviana izay namana akaiky no tazomin'olona keriny ka milaza fa mila vola efatra tapitrisa ariary. Nanao ny fanadihadiana avy hatrany ny avy eo anivon'ny polis-pirenena eto Antsirabe ka fantatra fa ity rem-pianakaviana iray izay manodidina ny 17 taona ity no tao ambadiky ilay afatra ary ilay olona nandefasany azy dia namana akaiky ihany. Nitoy ny fanadihadiana ka fantatra fa asa fisolokiana entina zahoana vola fotsiny ity nataony ity rem-pianakaviana ity ary dia nosamboriny ny avy eo anivon'ny polis-pirenena avy hatrany izy ka toy ny nahafantarana fa manana olana raboly ity rem-pianakaviana ity ka nitady vahaolana
tamin'ny alalana izao resaka fisolokiana izao olona nitoro mihitsy no notakiny vola oe meo 20 million fa izao voatazona aty nefa moa zany telefônina ny any no ampiasainy akana le 20 million de rehefa nizahana ireny puce reny le puce napetrany tany isy le anazy zany no andefasana message fampiororona hoe vonona ity raha tsy tonga ny vola de zay za moa zany ny tena mahatonga an'le raha matoy io nanao an'le filazana hoe kidina pe izy manana fahisahiranana arabola de miditra amin'izany lalana tsy ara-dalàna zany de niaiky izy fa tsisy akory le fakanakeriny anazy zany fa fisolokiana entina azahoana vola zany la izy manoloana nitrangana fisolokiana tahaka izao de tondra fanentanana ny avy eo anivony polisy-pirenena eto Vakinakaratra mahakasika ny asa fisolokiana izay marobe amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny samihafa ka mila mailo avy hatrany ny vahoaka rehetra andro iainantsika zao de be ny fomba entina misoloky azahoana vola de tiandray mandeha ty moa zany de ny filazana hoe isy nanao kidnapinina izy de zay entiny azahoana vola ny vola moa zany ny vola tsy nahazo izy nakory na ny ariary ara fa de zao mefara amin'ny fahatratrarana anazy zao sy ny fisamborana anazy mitanatrany sika tsy hotratran'izay hoe famitana amin'ny alalany Facebook amin'ny alalany antso ataribea de fitadiavana vola ataon'ny olona fisoloky araka zany de natolotra amin'ny fampanoavana ny zoma fa 5 volana novambra 2024 lasa teo idiry amin'ny mpianakaviana ity ary ny aiky ny eloka nataony izy mialohany amaranantsika tanteraka ny fampalalam-bavao amin'izao alina izao ovahiniko ao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny fahitalavitra Kolf raha pitso alahady fa 7 ny volana novambra taona 2024 amin'ny valeur sasany alina aorian'ny fampalalam-bavao raha pitso ariva zany ny candidat ho ben'ny tanàna mitondra ny larina fahatelo ao amin'ny commune Ambanivohitra Bongatsara Andriamatoa Tsiry Andria Miantasoa fandarana manokana izay resahany aromo rala ny makasika ny vinentiny amin'izao firotsako fidina izao sy makasika ny rahapirenena amin'ny ankapobeny raha pitso araka zany ny fotoanantsika ao anatin'izay fandarana manokana eto amin'ny Cool TV izay de zay ko tompoko lasy tompoko vavy no makina ny fotoan'ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao isoraka ny tokantrano naraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany metraka ny vono manabatrapitafa amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes a présenté ny vaovao 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.